Hita taratra teto afovoantany ny fotoam-pahavaratra tamin'ity fetomboan'ny volana febroary ity. Saika nanorana foana ny andro ary orana natoraly no nrotsaka teto afovoantany nanomboka teo raha toa ka orana artifisialy no niseho teo aloha. Mbola itoy anio alina ny orana eto afovoantany raha toa ka hitsahatra kosa izany ao anatin'ny 2 andro raha ny tomban'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Ny androany moa zany dia mbola saika ahasorana ihany eto afovoantany. Ny rapitso sy ny afaka pitso dia androana fotsiny ihany fa tsy ahasorana zany izay no vinavina mahakasika ny toetr'andro eto afovoantany. Raha ny maripana ihany kosa dia somary ny androany dia mbola manevokevoka ihany satria hatratrany amin'ny 7-20 degré celsius no mafana indrindra fa manomboka rapitso izy zany dia somary midina kely zany hoe any amin'ny 9 degré celsius androany zany izy rapitso sy afaka pitso. Raha hoan'ny tapany atsimo nosy sy ny tapany avaratra iny dia andrahoana ihany koa ny andro ao anatin'ny 2 andro manaraka. Ahazorana kosa ny any amin'ny faritra Nalanjorofo sy ny morontsiraka Atsinanana. Tsy ahina kosa ny isian'ny rivo-doza ao anatin'ny 5 andro manaraka ao anatin'ny lakan-drano Mozambika sy ny ranomasimbe Indiana.